federaly malagasy. Ela raha fahalalako azy no misy amin'izay fivondronan'ireo olona mpandala ny federalisme eto Madagasikara. Ary ianao anisany tena nanetsiketsika an'izay hatramin'ny ela, manantena ve ianao fa ho tonga amin'izay tanjony eritreretin'ny federalista ity vondrona ity? Ingressare nel rafta federale eto Madagasikara. Zany antony ivonay association sy antony politika maromaro mitondra olona tsara sitrapon'ny ao anatin'ity vondrony hetsika federaly malagasy ity. Ka matoa izay ny vondro manao azy ity dia tena tsy vitany manantena fa mahatoky tanteraka tsy maintsy tonga amin'izay. Iverina kely ara-tantara tompoko raha sitrakao. Ny tena nahafantarana ny federalista sy ny olona mpanetsiketsika federalisme teto Madagasikara dia noho ny antony ara-politika tamin'ny 1970 rehefa nitranga ny hery velona tamin'izany dia nisehona nohotra azy tamin'ny alalan'ny federalista dia teo no azo lazaina hoe nanombohany. Ivantana aminao manokana aho ianao zanaky ny repoblika voalohany, tsy misy nieritseritra an'izany ange tamin'ny repoblika voalohany ianao federalisme sa ianao zany ohatrany hoe nivoatra ave ianao dia hitondra an'izay voto-kevitra izay. Ny antony tsy misy izany tamin'ny repoblika voalohany voazaveko. Tamin'ny repoblika voalohany misy le fruit de l'indépendance et de l'unité nationale. Zay tariny dadabetsirana. Tsy hoe akory hoe tsy ny federalista izy sy ny fivaliana-tany, fa ny nahevitra hafa zareo nampiarana tamin'izany fotoana izany dia le lalàna 62/097 restitution ny atao hoe budget provincial. Ny budget provincial mitovy tsisy vata ny principany amin'ny resaka federalisme. Fa tamin'izany fotoana izany, hafa ny fomba fisainana, hafa ny environnement, tsy misy resaka federalisme satria le décentralisation mbola tsara fetra angamba ny tonga tamin'izany fotoana izany ary tena miahy hoe ahoana ny fahasambarany malagasy. Ka io resaka budget provincial io tena décentralisation. Io le lazaina foana décentralisation effective. Fa ohatra hoe tanàna tsara ny décentralisation effective tamin'ny taona manaraka rehetra tsisy resaka federalisme mihitsy. Fa nohon'ny nandravary généralement natsoa ny zavatra io tamin'ny lalàna 73/014 sy 73/015 tamin'ny mois de mars 1973 izy no ataontsika hoe valonaniry vaonimbony ny fahefana sy ny vola ao amin'ny fivelom'ny firam-pasakany. Nesorina tanan'ny fahatany ny fikimbakirana ny vola ny lohalambola ny fahefana rehetra dia nampiakarana ny Antananarivo amin'ny direction impôt ny vola mpanjakana rehetrarehetra ary tsy miverina tana sy tokoa le fivelom'ny firam-panjakana indray. Io zany da tiako fantatro hoe zay le zavatra miova. Raha tsisy an'izay efa mitohy ihany ny budget provincial, ngamba atao fa tsisy olona mitakitaky ny zavatra ity. Fa teraka reo zany hoe fitiavan-tena ny fivelom'ny firam-panjakana. Ka mahay le puissance lasa coloniser Madagasikara. Lasa coloniser Madagasikara ihany koa
colonie amin'ny Fobe i pouvoir central. Rehefa colonie ianao, dikan'izany ianao tsy manana décision, tsy manana faefana, tsy manana vola, fa izay be communautaire no ataonao, ary tsy afaka manoratra na miady raha tsy fapony aminao. Dikan'izany mila misomenaka, manao kolokolo, tonga vola, zay daholo, zay mifalia zavatra rehetra Madagasikara. Ka misy fotoana kosa tokony atao hoe stop. Tsika mety tsy afaka hiverina intsony amin'ny toe-tsaina taloha satria miova loatra ny toe-tsaina tany amin'ny Madagasikara. Fa kosa androany dia hita anaty modely eran-tany rehetrarehetra fa no modely federaly zay tsy akina bedabe ny firenena mampiatrany rehefa idinina hoe raha ohatra ka afantoka amin'ny fiainana sy ny environnement sy ny kolontsaina misy eto Madagasikara dia zay ny solution tsara indrindra. Iany tompoko, ny fanontaniako dia ianao teny firenena any ivelany. Raha ataoko hoe ny resaka alphabétisation fotsiny dia ambany be ny niveau eto Madagasikara. Anendrika ny Suisse tsika, anendrika ny États-Unis tsika, ho zakany toe-tsaina malagasy ve zany le fédéralisme tianareo apetraka tompoko? Bon, tapahako koragna ny laolo igny ankendriky, atsika andeha andaliny raha nivolagniny hoe ho zakany vahoaka malagasy ve ny fédéralisme. Pendant 66 ans malagasy nahazaka esclave baka Mbalamanga ao, hanigny andeha hoanigny niany, tadiavigny niany pendant 60 ans. Ny fédéralisme tsy ho zakany malagasy sa tsy ho zakandreo mpagnodikodigny vola-panjakana, tsy ho zakandreo mpananjanaka malagasy samy malagasy. Zegny ny valivolagna ny laolo igny. Parce que tsy ho zakandreo mihitsy ny mahita vahoaka avy agny amin'ny faritry misakafo, mba mahita lalagna mandeha mianatra ny zanakandreo, mba tafiboaka mba mirigna zegny novony zanakaga malagasy jiaby zegny, tsy ankagnavaka. Tsisy mifagnambanimbany zanagasy. Igny tsy tiandreo. Donc c'est la jalousie permanente. Mbola tsy ampy fo zegny mba pendant 66 ans. Jalin'ny malagasy mbola tsy ampy zegny igny. Fa amindreo sarotro raha mampatsara vahoaka avy agny amin'ny sisintany. Fa tsy sarotro nagnano centraliser de pouvoir, de budget, même passeport, raha jiaby fasikily, tsisy raha tsy manonga Antananarivo, tsy sarotro tamindreo nagnano izy. Fa sarotro amindreo magnampody izy. C'est ça les voleurs. Mora mpangalatra nangalatra raha igny ery, matokisa tsara beky ny mpangalatra tsy andeha agnampody igny aminao. Fa atsika olona avy agny amin'ny sisintany mitsangana. Mpangalatra koa fa nangalatra aminao izy loatra iboka tsy andeha agnampody aminao parce que nangalatra izy. Anjaratsika manambotro izy. Donc zio lera riavako aby. Ke insuite ny vidéo nakato igny ke mandinidinietsika jiaby ty mankasitraka ny état fédéral ty, zegny tsy mankasitraka maio adidinazy amin'ny tarany kanany, amina mare. Fa raha fa tsy azo état fédéral ty riavako aby, mamoezatsika. Même la race-tsika io tanana io détruindro doucement. Déjà première façon de détruindro la race-tsika ao. Izy fa nataony andro iny baka criendro forosy parce que tsy haiko fa tsisy anigny tsy maintsy angalangalatra, tsy maintsy iady ifamono. Igny criendro raha jiaby igny. Zanakatsika amizay zegny criena criminel miditra en prison parce que olobe nany tsy vita andegna efa les études, maro raha tsy ho vitan'olobe nany amin'ny tanàna misy atsika ao parce que posy fa ny videndro positsika. Posy koa fa ny videgna zegny, anao tsy espoir, na ino raha tia ataonao. Anao mahita tomobily, tiako managna tomobily, zaho tomobily mila vola. Tiako mipetraka amin'ny tragno tsara, za misy lumière, misy raha jiaby nino, magnefa lafo anao aminazy igny. Ke anao koa tsisy asa, akory ataonao azo raha jiaby aby regny. Asa koa mety ho hita e. Anao zio mety andeha PSL, ro mambanao meko 200 000 par mois. Nefa anao magnefa tragnonao 1 million re. Anao tafaboaka amizay? Exactement raha mandalo amitsika ao zegny. Asa misy maro koa tegna botoboto e. Maro tegna botoboto. Antena fosiny tsy andeha nyeky andeha botezin'olo quand même. Andeha azo 200 000, nefa ny tragnonao zegny 1 million, ou tragnonao 500 000, impossible anao tafaboaka. Tsy possible anao andeha efa écolagine zanakanao, tsy possible anao andeha hinagna ino anao 200 000 par exemple na 300 000. Misy olo boka miasa an-tragno ary mahazo 500 000 karaha mandro. Raha zegny raha hitako tany miasa an-tragnon'olo, mamafa mandoiky magnino, 500 000 koa nazo 1 million zegny rara. Tragno, ao amizay misy magnefa tragno. Miantoko ray aman-dreny tsy manana. Ampalahelo raha mavoatsika amin'ny raha jiaby zegny,
aoka tsika amin'ny fotoagna zo io mba tokony mba hitambatra ry havako aby fa tsy hagnamia tahezagna zegny fa hitambatra fa aveniran'ny taranaka tsika jiaby raha ty aveniranaka avenirana roa avenirany no avitsika jiaby mba tsy handevozon'olo mba fierté zegny atsika amin'ny razambetsika. Merci ry havako aby. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Itatsika moa zegny ampabe maso igny débat igny.